Salama daholo faly mahitatsika rehetra dia androany hanao fizarana mahafinaritra be zao zavatra efa tiako natao hatramin'izay no hoe mampiasa modèle 3D ao anaty navigateur mety hoe ampiasainao anaty application sy ohatr'izany. Raha ohatra izany ka possible dia be ny cas d'utilisation afaka ampiasana anazy ny zavatra afaka atao anazy dia tsika raha amin'izao efa mahita hitantsika ny jeu en ligne efa tena farak'izay tsara be hitantsika misy olona manao application mampiasa VR dia nefa ao anaty navigateur dia ozy hoe tsara be hoe afaka hita izay dia na dia efa ela be ary te hahita an'ilay izy dia izao moa zao zay vao afaka mi-importer modèle 3D tao anatin'ilay navigateur ao anatin'ilay application dia izaho tsy hoe expert ao anatin'ilay zavatra misy fa vao manomboka fa mino fa afaka exploitentsika tsikelikely io dia mino fa miaraka mandrositsika. Raha ohatra indray ianao ka ianao indray ilay efa pro amin'ilay izy dia ozy ao anaty commentaire ao afaka manolo-tsaintsika ny namana rehetrarehetra dia afaka mifanampy dia miara-mandroso. Eny ary tonga dia arosoko sahady hoe ity ilay exemple nataoko tao anatin'ilay création an'ilay scène 3D tsy izany nanao an'io modèle io fa apetrako ao anaty lien ny toerana nangalako an'io modèle io atao amin'ny Sketchfab ity girl with swimsuit ity dia mila misinscrire ianao dia avy eo ianao mi-download modèle tsy voatery mi-download ihany koa nefa ianao fa hitako hoe betsaka koa isika malagasy no liana sy mikirakira Blender sy 3D ilay izy moa mahafinaritra be raha atao dia exportena en fichier GLTF ilay izy. Raha ohatra ka téléchargenao en ligne dia mila les versions GLTF no téléchargenao. Dia ny 3D moa tsy hoe vaovao teo amin'ny sehatry ny web fa efa nisy foana dia ity librairie free.js ity ny standard fampiasa ao anatin'izay raha ohatra ianao ka manokatra freejs.org dia hitanao reto exemple tsara be tena hoe mind blowing tena tsara be tena hoe misy inspiration mahafinaritra misy utilité ngeza be dia afaka mianatra isika dia afaka hoe ampiasaintsika koa ny potentiel an'izay 3D izay any anatin'ny asantsika. Dia ity code-ko ity ihany koa dia disponible ao anaty repository public ao amin'ny GitHub ao ataoko ao amin'ny description ny lien dia afaka clonenao afaka forkenao dia kitihanao na amboarinao ny modèle anao indray ny ampiasainao na ovainao ny paramètre an'ilay izy mety daholo izany. Dia efa misy lien public ihany koa ilay izy accessible amin'ny sveltecubed-zeta.vercel.app eto amin'ny Vercel izy ity no ny hébergeko dia nefa ihany koa ilay documentation officielle n'ilay sveltecubed efa ao amin'ny Vercel ihany koa izany hoe sveltecubed.vercel.app dia afaka mahita ny documentation an'ity guide manokana ity ianao ho an'ny svelte ilay izy tsy voatery hoe svelte ihany nefa ny ampiasaina fa ho an'ity vidéo ity aloha izany dia izay nampiasako anazy dia en général moa izany raha ohatra hoe miverina amin'ny accueil dia miditra amin'ny get started dia nanaraka n'ity guide ity ihany dia izay ny ahafahantsika nanana n'ity scène ity fa averiko résumé kely ihany ny zavatra natao izany par rapport amin'ny scène sy les résultats dia no tsika hivadika atao anatin'ny code source atsika ato application SvelteKit ohatrany hoe vaovao be io izany fa tsy nisy fichier nicréena fa zavatra novaina dia le fichier 3D fotsiny le GLTF miaraka amin'ny texture sy ny scène no nampidirina atao amin'ny dossier statique izay dossier public ny framework ampiasainao dia tsy adino fa ny fichier GLTF dia miaraka amin'ny fichier binaire sy ny texture foana raha ny tokony ho izy raha ny hitako aloha hatreto dia aza atao toerana hafa izany misy an'ireo fa rehefa séparé dia manjary tsy hita n'ilay fichier dia afa-tsy izay ity index.svelte ity no misy ny contenu antsika dia ny contenu moa izany eto mitovy ny ao anatin'ny zavatra rehetra mety ho soratantsika ihany le SC hoe sveltecubed dia ny zavatra natao teto dia initialisena aloha ilay canevas izany hoe ilay toerana isehoan'ilay scène 3D antsika miaraka amina paramètre maromaro anti-alias, shadows, fog izany zavona
dia izay no mahatonga antsika manana an'io ohatran'ny hoe zavatra incrémental ohatran'ny zavona manana loko io, efa tia précisentsika eto ity ny lokony. Dia ito ny intensité-any a. Dia avy eo tsika ao anatin'izay manampy an'ity SI point groupe ity. Dia groupetsika zany le mesh sy le primitive grid helper le ambany, dia le ambony plane géométrie miaraka amin'le mesh standard matériel io zany ahafahantsika manao an'le grid sy le plane ao anatin'le scène antsika. Dia tia moa le objet ny apporteny fa aloha tonga dia resantsika aloha ty perspective caméra ty ahafahantsika manana caméra mi-interagir ao anatin'le navigateur. Dia orbit control miaraka amin'ny zoom enabled no ahafahantsika contrôler an'le scène antsika. Le caméra zany mamaritra an'le caméra ampiasaina. Dia le ambient light ambient light ohatran'ny hoe point light izy raha ao amin'ny blender raha tsy diso nefa tsy voatery izay, mila jerentsika tsara fa mbola vao manomboka moa tsika izao. Dia mieritreritra hoe amin'io scène io ngamba mety tsy dia manana impact loatra miaraka amin'ny intensité izy eto satria ny position tsy mbola nomanipuleko, tsy mbola hitako hoe aiza le impactany tsy hitako hoe misy zavatra miova raha ohatra ka esorina izy. Dia fa misy an'ity directional light ity io zany ohatran'ny hoe masoandro ao anatin'ilay scène antsika. Dia hitantsika moa zany zao vao eto amin'ity scène ity par rapport amin'ny zavatra noforonin'ny Zala tao amin'ny Sketchfab dia hafa mihitsy ny endry Zala, le light le background le texture misongadina tsara le zavatra rehetrarehetra. Dia hoe au fur et à mesure zany hoe mianatra hita ny fomba hicontrôlena an'le scène dia manana an'izay qualité izay koa. Dia afa-tsy izay misy an'ity SC point primitive ity, io ny fomba ny importentsika an'ilay modèle antsika. Ito ny scale-ny ny position-ny rotation-ny fa ny important ity hoe object ity. Dia io modèle point signe io ity modèle antsika ity tsy tena le scène zany io fa le anarany etony izay. Io le objet antsika dia ndao jerentsika hoe ahoana ny initialisentsika an'io modèle io ty hoe let modèle égale nul ity. Fa avy eo ny URL an'ilay modèle isika hoe /sin.gltf. Fa maninona /sin.gltf satria tsy velokito ny ampiasaintsika dia atao anatin'ny statique tonga dia eo avelany eo izy dia tonga dia izao zany mi-accéder anazy. Avy eo tsika namorona fonction load_gltf dia mampiasa an'ity gltf loader ity. Ity gltf loader ity accessible avy any anaty 3JS ity le FreeJS araka ilay nijerentsika teo. Dia ity ny gltf loader manana documentation manokana. Dia afaka importena zany le izy dia mbola be dia be ny zavatra afaka atao amin'le izy fa rehefa misy projet ataoko momba le izy moa dia zako zaraina eto ihany. Dia avy eo zany en monte zany hoe rehefa monter le svelte zany dia mi-exécuter an'ity fonction ity. Dia avy eo rehefa azo le izy rehefa loadeny zany rehefa vita le gltf loader loadena le modèle antsika dia mivadika an'izay ny ao anatin'ity modèle izay ny initialisentsika ho nul tamin'ny voalohany ity. Dia avy eo izay no importentsika anazy avy eto. Dia izay ny ananantsika an'ity résultat ity. Mahafinaritra. Dia efa izay hitantsika izay moa ny setup rehetra dia hoy izay hoe aza misalasala mety hoe micloner an'ilay izy ao anaty repo GitHub koa mi-interagir amin'ilay izy vao mi-télécharge fotsiny ianao vao avy micloner fotsiny ianao dia afaka mampiasa yarn na npm izay ampiasainao dia afaka mirun an'ilay izy dia tonga dia efa ao miaraka amin'ny modèle. Le modèle tsy dia mavesatra loatra raha ny fahitako anazy dia izay nampiarahako anazy tamin'ilay projet mihitsy moa zany, tsy tena hoe projet fa bon test. Dia efa nitesteko tamin'ny téléphone-ako ihany koa ilay izy dia mandeha tsara araka izao hitanareo izao avy ao anaty navigateur. Mahafinaritra be ilay fahafahana manipuler an'ilay izy dia na ny contrôle dia mandeha tsara avy eto amin'ny navigateur eto araka izao hitantsika izao. Dia ohatry hoe izay ngamba ny fizarana azoko atao androany dia
miandry ny video manaraka indray izany fa dia misaotra betsaka mijery a. Mino aho fa afaka nanampy anao izay a. Raha ohatra ianao ka hitest efa ao amin'ny description ao ny lien ilaina ao anatin'ny nanaovana an'ity zavatra ity a. Dia raha misy inspiration moa na idée hoy izay aza misalasala mizara mikasa ihany koa izay hanangana groupe hoe IT Squad, mety ho izay ny anarany. Dia antsika afaka hoe mifanampy misimisy kokoa manoloana ny mety hoe projet, mety hoe torolalana hifanoroana izany. Fa purement ao anatin'ny mahakasika ny zavatra ampianarina eto moa izany. Dia misaotra betsaka antsika afaka ny haino dia miandry ny fotoana manaraka indray ahafahana mahita anareo indray dia mandra-pionatao ilay ary.